Hatramin'ny omaly niteraka resabe teo anivon'ny tambazotra tsiratsira ny fiparitahan'ilay petadrindrina eo anivon'ny fampanoavana anosy izay mamitra ny isan'ny fitarainana raisina ho 10 isan'andro raha ny zava-misy eny anosy ny eo anivon'ny fampanoavana izay mandray fitoriana isaky ny tapakandro maraina ihany raha ny angom-baovao tamin'ny ora nandalovan'ny mpanao gazetin'ny Kolo TV FM teny an-toerana androany maraina manodidina ny 20 eo faravakely ny olona tonga mametraka fitoriana manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Araka ny sarina lain'ny mpanao gazety androany manoloana ny varavarana fidirana eo anivon'ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana anosy misy ny filazana antaratasy izay misy fitomboka mena saingy tsy ahitana sonisy anaran'ny tompon'andraikitra namoaka ity filazana ity ho an'ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava miontraika amin'ny fitsirihana ny zoa ahafahana mitoroka ny mety ho fampiarana io fepetra io. Kanefa ny le hoe ferana marina tokoa le vaovao hoe ferana aloha zao ny fametrahana fitoriana eo anivon'ny fampanoavana eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Dia ny fahitana an'izay hitanay hoe voasakatsakana ny zoan'ny olom-pirenena anantona ny fitsarana rehefa hitany fa trapahavoazana izy. Tokony zany ny olom-pirenena afaka foana naoviana anantona ety amin'ny fitsarana rehefa hitany fa nisy fandrikan-dalàna natao taminy dia tokony afaka hitory izy satria zoan'izay amin'ny maha olom-pirenena azy. Mifanohitra amin'izay ankilan'ny fanehoan-kevitry ny olafitry ny mpitsara raha nanontaniana mikasika ny fampiarana io fepetra io. Fa tsika zany tsy any anatin'ny resaka hoe constitutionnel ou anti-constitutionnel amin'le principe ny asa ny fandaminana zay masefo ministère public azy au niveau antepitana tsy miteny akory hoe mitombona sy mety nametahana le afisa azy ary nipetahan'le afisa azy aloha dia aminay tsy mety satria manakorotana ny saim-bahoaka sy ny sisa fa ny fandaminana efa cadre général angamba ny resako azy ty fandaminana arak'asa mba ho entina hanatsarana ny asa tsy misy idirana resaka hoe anti ou constitutionnel ou inconstitutionnel ou pas tsy any no jerena ali satria efa tsy miditra ao anatin'le resaka fisazy fotsiny hoe filazana moa iny zavatra iny rehefa hoe raha hoe zay ny fifandaminana mety misy tsy miteny izy hoe tsy azo raisina zay fitoriana petraky ny olona fa mandray an'le fitoriana zany fa misy famerana fotsiny izy ao anatin'io zany hoe ny olona afaka mandefa ny fitoriany foana ao anatin'le izy. Ny safidiny tsy aneo hevitra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fampanoavana rehefa nanontanian'ny mpanao gazety androany. Nilaza kosa izy ireo fa hisy ny valandresaka izay ho ataon'izy ireo miaraka amin'ny mpanao gazety mahakasika ity filazana ity.